Ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety kosa indreo dia mitondra fanazavana momba ity asa ity indrindra sy ny lalàna mahakasiky ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety. Andriamatoa Guy Laurent Rajason, sekretera général ny ministera amin'ny serasera, tao anatin'izany indrindra ny manazavana fa ny fametrana io lalàna io no manafoana ny fanakadrana mpanao gazety. Misy antony aby sa voavory mpanao gazety mihitsy amin'ity fandaniana satria le article 20 resahana amin'ny mesure de criminalité zany efa hoatao ny amendement io amin'ny texte hafa texte hafa légérine texte mahakasiky mesure de criminalité texte hafa ndray ty code de la communication ty ary efa consacré ao le hoe dépénalisation zany hoe tsy mena hoe peine privé de liberté zany gazety tsy hitako losa voavory tsy satria efa ho amandena izy fa texte hafa ny amandena azy efa misy ihany ny proposition hoe tokony natao abrogation fa rehefa mitinimy sur la forme izy manjary misy vake forme satria sy lalana samy hafa tsy tokony mifamono zany e raha ohatra hoe texte tiana communication ve sanatry mivava hoe ny article any amin'ny finance ohatra miabrogé azy